raha valy oetsy ray tapitrisa hektara ny fitambaran'ny velaran-tany fambolem-bary eto Madagasikara ankehitriny ny 570 isan-datony zany no tsy mahazo rano amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahatomombanan'ny asa fikojakojana ny fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny mifandraika amin'izany. Manoloana ireo olana maro samihafa ateraky ny faratsian'ny fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny lemaka fambolem-bary eto amintsika izay mampisy fiatraikany eo amin'ny vokabary amin'ny akapobeany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana niaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka aminy any ivelany sy eto antoerana toy ny solotenan'ireo tantsaha mpampiasa rano, ireo ministera mpiara-mombonantoka, ny teknisian'ny fambolena sy ny tantsoroka ara-teknika dia manatanteraka atrikasa afakan-kevitra ho fitadiavana ny vahaolana maharitra amin'ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny lemaka voatondraka nanomboka ny 7 ny volana aprily ary mitohy ny 9 ny volana aprily 13 sy 20 tanterahana eto amin'ny Carleton Anosy Antananarivo. Zava-dehibe ny fisian'izao atrikasa fankan-kevitra izao. Ny fikambanan'ny mpampiasa rano isika malagasy iza ianao samy mba mitady hoe ahoana no ahafahako mampateza an'ity fotodrafitrasa ety ary raha misy fanitarana azo ny fikambanan'ny mpampiasa rano atao tsara mihitsy zany raha mipetraka tsara ny fomba fanangonana ny vola zay fikojakojana sy fitsinjovana no avy ka zany nataoko hoe mahazava-dehibe an'ity satria anisany ao anatin'ilay fanontaniana zay hoe mba miezaka lay fikambanan'ny mpampiasa rano, miezaka lay fédération anana fahaleovan-tena ka tsy hitady aty amin'ny fanjakana foibe hoe ampio zay fanjakana manampy foana, tsy maintsy manampy foana amin'ny fanjakana kanefa ny tokony ataontsika satria marobe ny mbola tsy manana tokony omena dia zay efa manana mba mikojakojany azy mba hateza ampatezany ary zay no ananantsika fahaleovan-tena ara-tsakafo. Azo heverina fa ho anisan'ny ainga avao indray ampiakarana hatrany ny vokabary sy ny fambolena eto amintsika ity atrikasa no tanterahana ity ary mamaly ny velirano fahasivy ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo.